Faly miarabantsika rehetra ry havana tratra ity fotoana manokana vaovao ity. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manatrika izao fampianarana sy fanazavana soratra masina izao. Ny fanontaniana momba ny zava-nisy tao Korinto noho ny perikiopa natolotry ny Apostoly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10, ny andininy 12 sy 13 no anjara antsika androany anio. Ka ny lazaina avy hatrany nefa dia io dia karazana conclusion ihany amin'izay fomba noratany Paoly azy, fa ireo andininy mialoha, ireo andininy roa ireo hatrany amin'ny andininy voalohany amin'ity toko 10 ity no tena azahoana ny fanazavana sy fampianarana momba izany. Conclusion io sahala amin'ny fehiteny. Ka no anjarantsika androany zany dia ny toko 10 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Dia io no vakitsika fa mialoha izany dia arivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao indrindra zay mahazo ity fotoana anoloranao fampianarana, fanazavana ny teninao ity. Misaotra anao satria tsy fonao andeha amin'ny fahamaizinana zay fampianaranao mandrakariva ny sitraponao, alalanay ny lalana tokony izoranay, alalanay ny fanarana ny sitraponao amin'ny teninao. Koa mangataka anao indrindra zay Tompo mba iasan'ny fanainao masina aizanay mandray zany, fa indrindra aizanay miaina amin'izany teninao zany, andehananay araka ny sitraponao mba ho tanteraka tokoa fa zanakao malalanao zahay miriri ao anatrehanao. Dia velomy ny fononay amin'izany mba hitombo isan'andro isan'andro ny fitondran-tena tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Vakitsika ary ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy zany vatolampy izany. Nefa ny akabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Ary izany zavatra zany dia tonga ho anatra ho antsika mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny milany reny. Areo ka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka nihinana sy nisotro dia nitsangana hilalao. Areo ka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka 3:00 no ringana indray andro. Areo ka tsy hakafanahy ny Tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka matiny mena rana reny. Areo ka tsy monimony ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matiny mpandrinkana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra zany ho fananarana antsika izay niarany farany zao tontolo zao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara
aoka izy hitandrana fandrao lavo. Tsy misy fankapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fahafampanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba azakanareo zany. Amen. Ray masonao anamasinana ny famarinana ny teninao famarinana. Amen. Raha ilaza fohifohy fotsiny ny tanànan'ny Korinto isika sy ny manodidina azy dia voasoratra voarakitra hoe tanàna tsara tarehy tokoa izy. Jules César zay nampanorona azy indray dia nilaza fa tanànan'ny Venus tokoa izy io. Venus moa zany andriamanitra ny fitiavana ranofo amin'ny Romanina, izay famaly amin'ny Afrodita, izay andriamanitra ny fitiavana ranofo amin'ny Grika. Raha ny moralité no resana dia hoy mpahay-tantara hoe tanàna malaza amin'ny faratsy mpitondran-tena izy. Misy mihitsy fitenenana fanaon'ny olona tamin'izany hoe mitondra tena tahaka ny Korinto, ny dikany dia hoe olona vetaveta. Misy manararaotra mihitsy hoe nahatratra 1000 no isan'ireo vehivavy janga teo amin'ireo tepolo tsampin'ireo Afrodita io tao amin'ny tanànan'ny Korinto. Fa akoatran'ny fahavetavetana azy dia mbola nisy fahotana hafa koa misy tao. Voasoratry ny Apostoly Paoly zany ho antsika any amin'ny toko 4 amin'ity boky ity ihany. Ao ny vehivavy janga, ny sodomita, ny mpanompo sampy, ny mpierina, mpangalatra, mpanao ankerina. Ary feno fivavahana isan-karazany koa tao. Atao tsika hoe finonom-poana tsika. Fa atao daholo na andriamanitra Grika na ireo andriamanitra amin'ny firenena hafa koa, tahaka ny andriamanitra Egyptiana. Dia misy moa reny amin'ny zareo andriamanitra ny masoandro, andriamanitra ny rivotra, andriamanitra ny volana, andriamanitra ny ady, andriamanitra ny rano sy ny sisa maro. Aleo hijanona amin'izay tsika fa efa azontsika tsaina zany hoe manahoana sy manahoana loatra ity tanànan'ny Korinto ity. Fa ny texte-tsika noany dia aleo zaraintsika anankitelo. Ny voalohany dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatimy, fizarana faharoa dia ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo, ary ny farany dia ny faha 12 ka hatramin'ny faha13. Ny fizarana voalohany lazain'ny Paoly eo, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia hitantarany ireo zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nandritra ny fotoana tenin'hevitra. Zava-nisy roa ihany nefa ny tena tantarain'ny Apostoly amin'izany dia ny hoe fahasoavan'Andriamanitra nanomeny zanak'Israely ny zavatra nilainy tenin'hevitra, ary faharoa dia ny fitsarana nataony tamin'ireo izay nanohitra azy eo amin'ny andiny fahaenina. Asehony tsara ary ampahafantariny mazava amin'ny Korintiana fa izany tompo Andriamanitra zany ihany izay nifidy sy niantso ireo zanak'Israely niala avy eo amin'ny fanandevozana Egyptiana. Io ihany io Andriamanitra miantso azy ireo ho amin'ny firaisana amin'ny zanany Jesosy Kristy, izay ambarany eo amin'ny andininy faha 7. Dia mampitoetra ny fahasoavany eo amin'ny fiangonana Korintiana toy ny nampitoerana zany fahasoavana zany tamin'ny Israely koa izy, araka ny andiny faharoa sy fahaefatra eo. Kanefa raha ho latsaka amin'ireo fahotan'ny Israely ireo ny fiangonana Korintiana hoe Paoly dia handray ny sazy tahaka izay nanasazian'Andriamanitra azy koa izy ireo. Zany hoe ilay Andriamanitra ray ihany no miasa na tany amin'ny testamenta taloha na aty amin'ny testamenta vaovao, ary fampahafantarana ny fiangonana izany Andriamanitra zany sy amintsika ankehitriny koa no ataon'ny Israely amin'ity dimy voalohany ity. Izany toetra sy fombany zany indrindra
amitsika ankehitriny zay amin'ny fahafenoan'ny andro ankehitriny hoy ny apôstôly tonga amin'ny fahataterahany izany fanehoanantsika zany toetra sy fomba n'Andriamanitra zany satria anehoana amitsika hoe nahoana no misy zany fanomezana fahasoavana sy fitsarana ihany koa ataon'Andriamanitra dia baka ohatra am'izany ary ny Apostoly Paoly ohatra 5 no alaina dia hiditra amin'ny fizarana faharoa zany tsika ireo fahotana 5 zay nitsaran'Andriamanitra ny zanak'Israely tantarain'i Paoly ohatra ho an'ny fiangonana Korintiana dia izara anaky 5 ity fizarana faharoa ity. Ny voalohany dia ny 9 anambaran'ny apôstôly ny fahotana momba ny filana zay mitarika ho amin'ny fahotana fanompoan-tsampy. Vao nivoaka avy tany Egypta ny zanak'Israely dia tonga eo Sinay. Nisy ireo lazaina hoe ny sasany tamin'ny reny mpimonomonona mpioko te hihinana na te hiverina hihinana na koa hoe malahelo ireo sakafo betsaka sy tsara tany Egypta dia mitaraina fa ratsy ny nomen'Andriamanitra azy, ratsy ireo mana dia fimonomononana noho ny filana ara-nofo, filana sakafo noho ny tranga dia nomen'Andriamanitra papelika nefa nandefasany arety mandringana miaraka aminy koa. Any amin'ny Nomery 1:20 no ahitanao zany tantara zany. Vakivava mihitsy izy ireo ka ny anaran'izany tany zany dia nataony hoe Kibrota Hatava dika dia hoe fahasampanirina satria teo nandevenana ireo olona zay lavo amin'izany filana sy fanirina. Tsy ny anina no ratsy akory, tsy ny anina zay tian'izy ireo iverenana ny Egypta no ratsy fa noho izy ireny ny fangaro tamin'ny fanompoan-tsampy fanaon'ny Egyptiana io no alan'Andriamanitra kanefa dia lalelo izy ireo ireny hanin'ny Egyptiana ireny toy izay ny mana sy ny rano sy izay hafa nomen'Andriamanitra tamin'ny fitiavany maimaim-pony natolotra azy ireo ka noho ny filana na noho ny fankamamina hanina dia naleon'ny Israely zany hiverina ho andevo any Egypta anompo sampo any ilona amin'ny fahalotona any toy izay anompo sy hivavaka amin'ny tompo'Andriamanitra eo Sinay hatreny eo zao. Tena manimbazimba ny tompo'Andriamanitra ary tsy mino an'Andriamanitra ireto Israely afa-tsy noho ny hanina zay nomena ihany. Zany no ataon'ireo Korintiana maniry fatratra ny fiombonana sy ny hanina ireo hena sy sakafo matsiro atolotra amin'ny tempolon-tsampy dia manampy fanazavana momba zany ny apôstôly any amin'ny 9 any ary toizany amin'ireo andiny maromaro aorianan'ity tekstatsika ity manomboka amin'ny 9:20 sy manaraka fa izany no fahotana amin'ny filana sy ny fitsiriritana zay mandika ny 10 ary endriky ny fanompoan-tsampy mandika ny 10 hoy ny apôstôly Paoly. Ny faharoa dia manodididina azy any fitsiriritana tarika ho any amin'ny sampy eo amin'ny 7 zao tsika dia ny amin'ilay zanak'omby volamena zay nivavahan'izy ireo teo Sinay. Fanoherana ny didy voalohany zao ataon'izao anao altara iarona dia niantso andro firavoravoana lehibe ho an'ny tompo Andriamanitra dia nanao andro firavoravoana lehibe tokoa zareo anatitra fanatitra hodorana anatitra fanatitra fanatim-pihavanana ny vahoaka mipetraka mihinana avy eo mitsangana ny lalao
tatsika indray io any amin'ny Exodus toko 2:30 any. Natsaravina ny vokany satria efa tonga ny tompo handrava sy hanombotra ity fireneny ity, hanafonga anazy tanteraka noho ny fahatezerana. Saingy niomina ihany ary nanenina ihany izy rehefa nifona sy nitaraina mafy taminy i Mosesy ho an'ireto vahoaka. Na izany aza dia voaringana ny 3,000 anatin'ny ray andro. Nomboka teo ny nahaizan'ireto vahoaka reto ary nanaovany ny fijangajangana lehibe, firaisan'ny faobe, firaisana ara-mofo faobe, ilay antsoin'ny vazaha hoe culte de fertilité. Petraka mihinana dia mitsangana mandihy dia avy eo miafara amin'ny firaisana faobe. Mandika ny didy voalohany izy, avy eo mirona mandika ny didy fahaenina indray. Mameloka tahaka izany koa ireo Korintiana, ary efa mitatra ary mitaratra ny firetan'ny fijangajangana tao Korinto, ny fananarana mafy ataon'ny Apostoly amin'ity ndininy fa ao amin'ny toko 5 azafady, ny amin'ny fitondran-tena vetaveta tsy misy tahaka azy ao amin'ny fiangonana noho izy. Mampiaiky na ny jentilisa aza. Eny eken'ny fiangonana zany fahavetavetana matsaravina zany. Misy aza kristianina fanerasera ho izy amin'ny vehivavy janga, any amin'ny toko 9 milaza an'izany Apostoly. Ary isan'izany faratsy mpitondran-tena sy fahavetavetana zany koa ny firaisana ara-nofo ivelan'ny tokantrano, ny fanambadian'ny mitovy fananahana ho ihany izy. Kehitriny io le lazain'ny olona hoe LGBTQ, ireo mitovy fananahana, hoy izy hoe fa tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny olona tahaka izany. Ary zavatra mahatsiravina zany no ananaran'i Paoly eto amin'ity fizarana 2:7 izao. Ny fivavahana tamin'ilay omby kely volamena mitohy amin'ny fanompo-tsampy dia tonga ankehitriny eo amin'ny fijangajangana hatrany ray aman-dreny, antsoin'ny vazaha hoe fornication, dia ireny kisipasipa dia eken'ny fiarahamonina ankehitriny ireny, reny union libre hoy ny fitenin'ny olona azy, fa tsy azo tenenina mihitsy zany hoe tokantranomaso zany, fa zay no ilazany azy. Any ampitany ianao raha vao miteny hoe Marie et femme dia fa ahiliky ny fiarahamonina, ahiliky ny fiarahamonina satria tsy zany no tokony antsona azy fa antsona hoe conjoint et conjointe. Tsy ekeny mihitsy ny soratra masina milaza hoe mpivady. Ka avy amin'ny fandikanany didy voalohany dia miafara amin'ny fandikanany didy fahaenina. Ny fahatelo indray dia mbola ao amin'ny fahavetavetany ihany no resahany amin'ny 9 fa rehefa tonga tany amin'ny tany Moabita hoy ny Apostoly Paoly, ireo zanak'Israely ireo dia niditra teo amin'ny lemaky Sitima. Any amin'ny nomero toko 520 no mitantara zany. Roboka tamin'ny fanangolen'ny Moabita indray reto zanak'Israely, nihinana ny hanina nataon'ny fanatitra tamin'ny sampy, ny akohoka tamin'ny bala-peoro Andriamanina, ary tao ny tena nanarahan'ny Israely ny culte de fertilité, fa niray tamin'ny vehivavy Moabita ny lehilahy Israelita. Ary dia loza ny firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra, fa nasainy novonona ary nahantony loholon'ny Israely ireo olona rehetra roboka tamin'izany fahavetavetana ara-nofo sy ara-panahy zany. Ireo lehilahy rehetra niray tamin'ny vehivavy Moabita dia novonona tena antony ho hitan'ny olona hoe reny no roboka tamin'izany fahavetavetana mahatsiravina zany. 4,400 alina misy amin'ny maty, voasoratra ny amin'ny numéry, fa ny Paoly Apostoly moa nanoratra hoe 3,400 alina.
zany hoe ireto Israely amin'ny fotoana io efa akaiky ny vavahady ny tanàna ny tany Kanana. Kanefa nanjary lesona sy fampatsahivana nataony Mosesy azy ireo fa zava-mahatezitra ny Tompo Andriamanitra mihitsy ny fijangajangana ara-nofo sy ara-panahy vitan'ny zanak'Israely ty. Namerina nampitandrina azy ireo Mosesy any amin'ny Deuteronomie 4 mampatsiahy ny mpanao salamo ny salamo 400 any fa nasain'Andriamanitra novalian'ny Mosesy sy ny Israely mihitsy ny Moabita sy ny Midianita ary naringana nasainy naringana mihitsy afa-tsy ny vehivavy tsy mbola nahalalalahy natao babo. Manamafy ny Apokalipsia amintsika fiangonana ankehitriny 2 fa tena vato fandrika mahatafitohina ary mandavo ny kristianina mihitsy io fahotana io fijangajangana ara-nofo sy ara-panahy. Mampitanina arak'izany Apôstoly mba tsy ho voafandrika amin'izany fahavetavetana zany fanompontsampy zany ny fiangonana. Ny fiangonana izay hitoeran'ny fanahy masina ao aminy dia hanam-pahamasinana hoy izy. Ka ny fijangajangana hoy ny Apôstoly dia fahotana manohitra ary miatra amin'ny tenan'ny kristianina mihitsy. Ny 5:5 izy no milaza izany. Ny fahotana faefatra raisin'ny Apostoly Paoly dia ny fahotan'ny Israely niady tamin'ny Mosesy ary niady tamin'Andriamanitra ary naka fanahan'Andriamanitra. Israely dia tsy nanana faharetana mihitsy naka fanahan'Andriamanitra hatrany izy. Na ny fomba fanontaniana andro Mosesy aza efa misy endrika fiantsina mihitsy ataony. Hoy izy, eto aminay ihany ve Andriamanitra sa tsy? Eto aminay ihany ve ny Tompo Andriamanitra sa tsy? Tonga tao masa zareo, masa sy meriba. Dika zany teny zany araka ny ahitantsika azy any amin'ny Exodus 7:20 dia hoe fakampanahy sy ady. Nananara Mosesy mafy azy ireo ity ady ity taoriana eo amin'ny Deuteronomie 4 ny 5:20 no jeretsika kely vetivety fotsiny mba tsy adiso ny zavatra jeretsika. Deuteronomie 4 ny 5:20 fa tena nahatsiravina n'Andriamanitra ny zavatra nitranga. Hoy Mosesy mbola mananatra andry zareo, aza maka amin'ny fanahy Jehovah Andriamanitra reo ianareo tahaka ilay nakanareo fanahy azy tao masa. Tandremo tsara ny didin'ny Tompo Andriamanitra reo sy ny teny vavolombelony ary ny lalàny izay efa nampitiny anareo. Nanatra Mosesy fa na izany na tsy zany lehibe ny matin'ny menarany. Ny Apôstoly mihitsy no lazainy manambara hoe Jesosy Kristy ane. Jesosy Kristy mihitsy no alainareo fanahy io, nalainy zanak'Israely fanahy io. Ary eo ampanaovana dia lavitra manodidina ny Edoma, kivy dia tsy manana faharetana hany ka mananganady amin'ny Mosesy amin'Andriamanitra sady maka fanahan'Andriamanitra na Jesosy Kristy izy ireo. Dia samy teny hoe nahoana nentinao niakatra avy tany Egypte zay ho faty aty anefitra ka tsy misy mofo na rano na hanina. Tany Egypte no mofo sy rano mamona aminay na ny fanahinay no menao itony mofomofo tony. Tsy misy firaharainy zanak'Israely. Lay fanafan'Andriamanitra azy tamin'ny fanandevozana izay nitaraina sy nampitomany azy ihany fa ady sy fimonomononana no setran'izany. Tsy fantany hoy ny Apôstoly fa Jesosy Kristy lay fahasoavan'Andriamanitra
napombana azy nandritra zany diany rehetra tany anefitra zany dia lazainy eo amin'ny andiny faharoa hatramin'ny fahaefatra arak'izay vakitsika teo hoe natao batisa tamin'ny rahona sy tamin'ny ranomasina nihinana ny fihinam-panahy iray ihany nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany tamin'ny vato lampy fanahy dia Kristy ny mana sy ny rano sy ny zavatra hafa nomen'Andriamanitra zany meny amin'ny fitiavana amin'ny fomba mahagaga dia avy any an-danitra sy avy ao anaty vato lampy dia mitaratra ny fanomezan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy koa fahotana manohitra ny Kristy mihitsy ny apôstôly no vitan'ny zanak'Israely. Inona ny mpampianatra iray fa nofidian'ny apôstôly manokana ity fahotan'ny Israely anankiray ity anehoana amin'ny fiangonana Korintiana ny tsy firarahina sy ny fanimbazimbana ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy zarainy amin'ny mpitiavana dia ny sakafom-panahy arak'izay anoratany azy eto zao fa hoy isika hoe fiasam-pahasoavana dia ny teny batisa fanasan'ny tompo. Hitatsika amin'ny andiny ao amin'ny toko fa 1:12 amin'ity Korintiana voalohany ity ihany nomboka amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo sy ny manaraka hamariany indrindrindrindra eo amin'ny andiny faharoapolo fa ny fahotana ataon'ny kristianina dia ny tsy firarahiny tsy asiany vidiny mihitsy ny fanasan'ny tompo fa naleo ny sakafony avy any an-trano no ataony aton-javatra ao am-piangonana ary mbola mitaratra ihany koa ny fitsokotsokoana sy ny fisaratsarana noho ny fananana harena ka magnilikilika ny tsy manana. Ary farany dia ireto Israely reto dia fantatra raha amin'ny fanomezan-tsiny an'i Mosesy sy Andriamanitra hoy izy ao amin'ny andininy fahafolo iny ny fahadimy farany jerentsika fantatra raha nometsina an'Andriamanitra zanak'Israely. Efa hitatsika ihany izy io tany amin'ny Nomery toko 1:12 momba ireo sakafo sy ny hanina fa ity andininy fahafolo ity dia nalatry ny apôstôly farany ilazany amin'ny fiangonana Korintiana mantsy fa ny fandavan'ny zanak'Israely tsy hiditra ny tany Kanana dia tena mariky ny tsy fahatokinan'Andriamanitra mihitsy. Nomery fa toko 4:12 no misehon'ity fahotany Israely ity. Efa hiditra ny tany Kanana izy ireo saingy noho nitatitra nataon'ireo mpisafy tany dia niemotra tsy natoky an'Andriamanitra. Andriamanitra izay vonona hitondra ny fandresena ho azy ireo dia mahitsy ihany koa ny fitsarana nataon'ny tompo hoy izy ity amin'ity hevitra ity no hiampatrapara ny fatinareo ary ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanisananareo dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nomonomonina tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tanana amponenanareo afa-tsy Kaleba sy Joshua fa ny aminareo dia hiapatrapatra amin'ity hevitra ity ny fatinareo ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandrondry aty an'efitra 70 taona ka hiaran'ny valiny fitsanganjanganareo mandra-pahafatinareo rehetra aty an'efitra. Io fitsarana io no tondron'ny apôstôly fandringanana eo amin'ny andininy fahafolo amin'ity tekstantsika ity. Misy mpandinika maro ihany koa nefa milaza fa ao an-tsain'i Paoly ihany koa ilay Nomery toko 5:12 izay nahafaty any Kora sy Datana ary Abirama izay nately ny tany ny vava. Ka mananatra ny apôstôly fa raha mbola monmonina manometsiny manohitra ny fahefana maha-apôstôly ny apôstôly Paoly izy dia hiaran'izao fandringanana izao ihany koa. Ary toy izany koa ny fiangonana ankehitriny amin'ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanoherana ny fahefan'ny soratra masina ka fanoherana ny ministry ny fiangonana rahateo
zay mitoro marina, mitoro madio ary miaina tsara ny tenin'Andriamanitra. Efa miseho sy mitombo io fanoherana soratra masina io ankehitriny. Na amin'ny fanoherana mivantana zany dia mamadika ny fampianarana, ny fampianarana salama ao anatin'ny fiangonana. Fa misy koa ny fanoherana ankolaka izay miditra ao amin'ny fiangonana ka manova zany fampianarana salama zany ho fampianaran'ny diso izay efa nananaran'ny Paoly moa andry Timoty sy Tito sy raha teo. Ireo no fahotana dimy izay tanisain'ny Paoly fa nahafaty ary nitsaran'Andriamanitra ny zanak'Israely tany an'efitra. Fa amin'ny fizarana fahatelo anjarantsika izay lazaiko hoe atomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 dia omentsika lohateny tahaka izao hoe anatra voasoratra ho an'ny fiangonana korintiana sy ny kristianina rehetra. Dia ho zarentsika telo zany araka io andininy telo io. Fananarana voafidy manokana hoy ny 1:20. Ireny loza niatra tamin'ny zanak'Israely rehetra reny dia tena nofidin'ny Apostoly Paoly mihitsy mba ho anatra. Ny voasoratra eto dia hoe ary zany no nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika. Ho anatra sy fananarana hoy ny Apostoly. Ohatra nalaina izao fa misy hevitra manko ao ambadika le teny fa hoe nosafidiny manokana ireo zava-nisy sy nanjo ny Israely ireo ho anatra fa tsy izy rehetra ny tany saina. Zany no nalazaiko hoe anatra voasoratra nataon'ny Apostoly an-taratasy. Mamanokana azy dia tsotra. Ny anankiray dia hoe teny voafidy sy voasoratra satria ireo no mampibaribary ny zava-misy tao Korinto ka voafidy ho anatra ho an'ny kristianina rehetra satria tena moramorona sy milomano amin'ireo fahotana ireo ny olombelona. Ary faharoa dia hoe ho fanehoana meloa ny asa sy ny fomba ataon'ny Tompo Andriamanitra amin'ny olona. Ny asa sy ny fomba izay sady fitsarana no famonjena. Voarakitra ireny zavatra nisy tamin'ny Israely ireny hiasa fanasoavana ny Israely ary ho fampianarana antsika ihany koa. Isika izao ny Apostoly no miaina sy miomana amin'ny fiafaran'ny andro na ny fehim-potoana farany. Isika no miaina ao amin'ny ariky ny fehitrandro farany hoy izy. Fampitandremana hoy ny 1:20. Ankehitriny dia asain'ny Apostoly mitandrina ny fiangonana. Ny fitandremana dia fitandremana amin'ny tsy firarahina na ny tandrevaka hoe tsy mivaky loha. Sasany teny hoe la tsy mampanino ny fahotana io fa fahotana tsy mahafaty. Eo koa ny akamona hoe alao aoriana kely eo vao mifatoka amin'izany fivavahana zany fa mbola tsy foko aloha zao fiainana mandalo zao. Fa eo ihany koa ny avinavina. Efa rentsika ihany angamba ny ompitenenana any amin'ny obolanany hoe ny fiavinavonana mialohan'ny fahasombana, ny fanahy mirearea mialohan'ny fahalavona. Fa ny fiarovana ny tena tsy ho lavo dia ny fiatrena eo an-tongotry ny tompontsika, eo an-tongotry Jesosy Kristy. Ny fanetretena dia izay efa nampianaran'i Jesosy Kristy hoe tomoera amiko izao ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo. Raha tsy miray amiko ianareo dia ariana ny velany tahaka ny sampana ka malazo dia angonona atsepy ao anaty avoka ho may. Teny mafy tahaka izany ihany koa no hitenenan'ny Apostoly antsika hoe koa amin'izany ry rahalahiko, ry rahalahy malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny dia bebe kokoa azy raha tsy eo aho miasa amin'ny tahotra sy ny hofitra ahatanteraka ny famonjenanareo.
tsy vitan'ny fisehosehoana sy ny avinavina fotsiny zany fanarahana Kristy fa asa fibebahana tahotra ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Ary nampilazain'Andriamanitra izany koa ny Isaia toko 4:90 any izy milaza hoe izao no olona hotsonjoviko dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovotra ny teniko. Ary farany dia fampahirezana lazain'ny andininy 17. Ho be tokoa ny fakapanahy no ny fampitandreman'ny apôstôly. Ary efa niara-ny fakapanahy maro azy ianareo izy. Amanjo ny olona rehetra zany. Kanefa rentsika amin'izao fampahirezana ataon'izao fa voalohany amin'ny maha olombelona noforon'Andriamanitra atsika dia samy noforonina isika ary nomeny fahefana ao anatin'izany famoronana zany anohitra fakampanahy. Ary eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika izay noforonina ka misy lalana hitantanany antsika tanana tsirairay isika mandresy fakampanahy. Tamin'ireo fahotana 5 nataon'ny apôstôly ohatra dia voalaza fa maro dia maro ireo maty lavo. Anisy ihany koa noho ny fahasoavan'Andriamanitra voaro voatahiry. Ireny lavo ireny dia nanohitra sady nanometsina an'Andriamanitra, tsy natoko ny teniny, tsy natoko ny fampanantenana ny meny ka voalaza tsara nefa fa matoky an'Andriamanitra izay mahatonga fiatsonanareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Matoky Andriamanitra izay nahatonga fiatsonanareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo toko 7:30 hoe avy amin'ny tompo Andriamanitra no mahalavo rara ny dian'ny olona ka izy no mankasitraka ny lalany. Na inona fankapanahy miseho sy ho sedrain'ny kristianina dia efa mahazo matoky an'Andriamanitra izy. Ary arak'izay voalaza any amin'ny Joda toko 4:20 tapany voalohany ihany dia hoy izy hoe ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohana ary ametraka anareo tsy anatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Teny manome fampahirezana sy toky zany. Mitoetra ho mahatoky ny tompo Andriamanitsika amin'ny fampanantenana sy ny fikasana ho an'ny olony. Izy no fototra na hoe izy no loharanon'ny fahendrena mitantana izao tontolo izao. Voasoratra amin'ny soratra masina zany. Izy no manome hery anoherana ny fakapanahy, mitondra ny olona andresy azy, ary amin'ny farany izy Andriamanitra mihitsy no mametra ary mamarana ny herin'ny fakapanahy miatra amintsika. Izay no zavatra nisy tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely nananarany Apostoly Paoly ny fiangonana Korinto tao Korinto, ary nananarana antsika fiangonana ankehitriny koa. Dia samy mampahirezana zany tenin'Andriamanitra zany isika hitombo hatrany amin'ny fahalalana tsara sitrapon'Andriamanitra andehanantsika amin'izany sitrapony zany. Dia Andriamanitra ne hitahiry antsika ary hipahiry antsika mandrakariva mba tsy hisy ho lavo fa ajoro tsara ho eny soratra masina. Mbola rivavaka isika. Ohatranao indrindra izay ny Andriamanitra ray eo noho ny fahasoavanao, mbola nampianatra anay, namelabelatra ny amin'ny teninao tamin'ity fotoana ity. Ampio sy ampahirezo izay mba tsy ho tratran'izany fahotana nanjo ny vahoaka tsy natoky ianao zany, fa mandeha amin'ny sitraponao tokoa ary atoky ianao na mora indrindra amin'ny sarotra. Fa maro tokoa ny zavatra mitranga ankehitriny amin'ny fiainanay tahaka izay nisy
hatrizay miainany zanak'Israely sy miainandreo vahoakanao tao Korinto. Amatoko zay fa nitananao mahery iazona ny zanakao, iazona ny zanakao ato amin'ny fiangonanao mba hitoetra mahatoky hatramin'ny farany. Eno izany vavaka izany, vavaka isaorana ianao sy hiterana eny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra ravana naharitra ny aino sy ny jety. Tanu, Tavulukia, Sansi Mitarana.